koa satria moa zany tsika ao anatin'ny stady hoe tena te hampivoatra an'ity fireneny ity dia mba manana teboka kely anankiray tia kisoritana kely mety vahorana ahafahana mivoatra ihany koa. Isika vehivavy malagasy dia tsy tokony anaiky hiaraka amin'ny lehilahy kamo intsony manomboka eto. Lehilahy kamo tiako tenenina dia izao, misy ny lehilahy mieritreritra hoe koa satria izy boko sy afaka manome fitiavana dia izay fotsiny dia ampy. Dia indri amin'izay dia karataka andeha hitady vola izy mieritreritra ny velom-potsiny ny antony mampatonga anao hoe miresponsabiliser antsika vehivavy amin'ilay izy isika vehivavy ny faiblesse ny lehilahy. Ary rehefa ohatra ka tsika hoe tsy mety ho zakany raha ohatra izy ka kamo lahy dia tsy maintsy hiezaka hitady vola izy mba hahafahany mahazaka antsika. Dia tsika zany no manosika an'zareo hitady vola amin'izay fotoana. Bon, aleo ialahy no mba mazoto, aleo ialahy mba miketrika mitady vola aloha izay vao tia an'lahy fa tsy hoe bokosy fotsiny ialahy dia izay. Tsy hoe manome fitiavana fotsiny ialahy dia izay. Fa mba bandy miketrika ialahy. Fa raha miketrika daholo ireo bandy lava lamosina rehetrarehetra ireo lasa lavitra be ty Madagasikara ty. Zay.